manolotra ny arahaba tompoko. Misy fikorontanana ao amin'ny ranomasimbe indiana izay mikisaka miakandrefana hatrany ary tombanana anakorotana ny toetry ny andro ankapobeny aty amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ano any amin'ny faraparan'ny herinandro sy ny fiandohan'ny herinandro ho avy io. Arak'izany dia mila miomana ny mponina amin'ny faritra iny ny amin'ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana amin'izay fotoana izay. Manarak'izany raha ny aina atao anatin'ny andro mangatsika isika atao anatin'izay andro vitsivitsy izay dia manantena fiakaran'ny maripana indray atao anatin'ny 3 andro ho avy. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ity rindrina an'ity na le antsoina hoe front ao atsimo ny lakan-dranon'ny Mozambika izay vinavinaina amin'ny oram-baratra any amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanana raha ho amin'ny rahampitso. Ahina mihitsy aza moa ny mety isina trangana vandra any amin'ny faritra anosy atsimo atsinanana ny ilany atsinanan'ny Matsiatrambony sy Orombe raha ho amin'ny rahampitso. Ho an'ny afovoantany sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa dia andrahona mety arahana tandrifin-drahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Andao jerena amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny Sambava, Antalahy ary maro antsetra. Andrahona kosa ny voamaraina ny any amin'ny faritry Melaky. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny raha vinavinaina hitoetra indray ny zavona ny voamaraina ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Raha ho an'ny tolakandro indray araka nefa natsidika teo moa dia miandrandra oram-baratra mety hisy trangana avandra ny aty amin'ny faritra anosy atsimo atsinanana ny ilany atsinanan'ny Matsiatrambony sy Orombe. Azo orana tandrifin-drahona kosa ny aty amin'ny manodidina ny Sambirano ary andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny faritry Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Moronmany ary mety hipaka hatraty amin'ny faritry Androy mihitsy aza izay orana tandrifin-drahona izay. Ho any Analamanga manokana mety hisy ihany ny Erjika, mety hisina orana tandrifin-drahona indrindra moa ny alina. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana indray dia tafiakatra 4 na 5 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra avaratra andrefana ary eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsinanana moa dia manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy indray dia saika miamaina aloha amin'ny ankapobeny ny andro mety hitantaratra ihany ny orana tandrifin-drahona ny voamaraina no aty amin'ny morotsiraka ny faritra atsimo atsinanana mpaka hatrany Taolagnaro. Mety hisy tandrifin-drahona andalo ihany koa ny aty amin'ny manodidina ny Sambirano. Ny takarivana ny alina dia vinavinaina iseo ny oram-baratra aty amin'ny faritra andrefan'ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana ny alakamisy dia mananika hatrany amin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra avaratra andrefana ary tafiakatra 14 na 15 degré kosa ho antsika eto amin'ny atitany. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny zomary dia saika miamaina aloha manerana ny Madagasikara fa na izany na tsy izany mety hitantaratra ihany ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny faritry Melaky sy Menabe, mety hitatra hatrany Bongolava aza moa izay indraindray. Anorana malefaka ny aty amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo. Raha ny vinan'ny maripana indray mananika hatrany amin'ny 4 degré zany hoe mafana hatrany aloha ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana ary miakatra eo amin'ny 15 na 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana moa dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 na 20 degré ny maripana ambony indrindra. Araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro menanao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'izao kisary izao dia nisy fiakarany ny tamin'ny falitony rivotra nandritry ny faran'ny herinandro iny. Amin'izao fiandohan'ny herinandro izao kosa dia ambany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo ary saika ambany no fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy nefa nijerena dia vinavinaina hisy fiakarany ka ho antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.